ao anatin'izay lafiny ara-pinoana izay andehandeha ho jerentsika kosa izareo fianakaviana misy lamo ao izay efa miditra kosa moa ao anatin'ny famaraparanana ny fotoanan'ny Ramadan amin'izao fotoana izao ho jerentsika manokana ary ny hetsy amin'ny 67 hectares. Enasatsika moa ny sary manasingarina an'izay fanadihadiana iray izay. Lazany fifaranany Ramadan ny fianakaviam-be Islamo isan'izany tetsy amin'ny 67 hectares omaly etsy amin'ny foibe amin'ny fikambanan'ny zanakavaratra izay tarihan'Andriamatoa Papa Sole. Nampiatrahany sy nampisakafo ireo rahalahy ara-pinoana tokoa ny tena ny omaly. Tafiditra ao anatin'ny laharam-pamehan'ny fikambanana zanakavaratra tokoa ny fitsinjovana ny mpiara-monina. Ny fikambanana zanakavaratra zany tsy mba magnano ohatra ny tsoboka miangady zany. Rehefa mariva zany robona, rehefa lalina iemorina. Fikambana zay fikambanana zay manao asa soa ary tsy mijanona isan-taona manao ohatra ny tifona ny fikambanana zanakavaratra mba hitsinjovana ny mpiara-birina, mba hifanampy, hifamelona satria maro ny namagna zay mandalo eto Antananarivo tsy mahita toerana zay agnanaovana famahana zay Ramadan zay. Ka natao ny fikambanana zanakavaratra ity fanomanana ity mba hitsinjovana ny namana rehetra na ny any ampiasana zay somary sahirakirana amin'ny fandaminana sy fikarakarana ny fitary iskariva. Ka ato zay natao mba hitambarany silamo rehetra eto Antananarivo eny fa namany Ranosy aza. Ny toto-saina tao anaty fahatahorana an'Andriamanitra sy fifehezana ny Ramadan raha ho an'ny malagasy manokana andresahana. Tanjona ny mba hisian'ny olom-baovao eo amin'ny fiainana. Zavatra tokony atao zany dia ny fibebagna. Indrindra fa ny fity faramparany ity zany fibebagna amin'ny Andriamanitra zany mba izy hamela ny fahotana rehetra na ny zavatra zay tsy mety rehetra zay nandalo tamin'ny lasa zany. Ary ny fifehezana dia ny filozofia ny fifehezana dia magnazatra ny olona zany mba hiarotena mba anazatra ny olona zany hoe anao zany mifady zavatra zay azo atao mba avitahanao zany hiarotena anao amin'ny zavatra zay tsy azo atao. Les musulmans zany tsy tokony ifalifaly noho ny hoe amin'ny titre hoe izy fety fa ny olo zany tokony falifaly noho ny amin'ny titre hoe izy navita nankatoa Andriamanitra mandritra ray volana zany. Misy tombontsoa eo amin'ny lafiny ara-tsosialy noho ny fanamafisan'orina ny firaisan-kina, eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana noho ny fifadikana rehefa avy nanatavy-tena nandritra ny 12 volana ary ara-toekarena noho ny hifanenana ny vola mivoaka isan'andro mandritra ny 2 volana ihany koa ny Ramadan. Tanatin'ny fanadihadiana iray ihany koa ary noetritsika mamarana n'izao fampahalalam-baovao izao ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny velogno mamandry apitafa ho amin'ny rahampitsindray ary ny tenako.